Zarahay mahasoa larana fa 700 indray no atolotra antsika androany miaraba antsika rehetra izay manaraka an'ity fandarantsika ity fandarana zarahay mahasoa mitondra ny larana fa 700 ny mpanolotra moa toy ny mazatra dia Dr Jeluc Ravelarmisy arabaina mandrakariva isika rehetra izay mpanaraka ny fandarana tsy tapaka sy ireo izay voasambany manaraka an'izao fandarana izao isaorana avy hatrany ihany koa isika noho izany fanokana fotoana ataontsika anarana fandarana izany ary ankasitrahana ihany koa ny aina manjery izay mandefa ny fandarantsika mandefa izany fandarana izany maimaim-poana ho antsika tsirairay avy androany indray zany dia iresaka tolotra anankiray indray isika tolotra anasa na stage amin'ny Banky Iraisam-pirenena ity tolotra ity zany dia andran'asa zany izy io ary ny fiam-potoana farany fametrahana ny fangatahana dia amin'ny 1 ny volana Janoary taona 2022 ny daty farany fametrahana ny fangatahana dia 1 ny volana Janoary azafady 1 ny volana Janoary taona 2022 ny fiam-potoana kosa anaovana nylay andran'asa dia manomboka amin'ny volana May hatramin'ny volana Septambra manomboka amin'ny volana May hatramin'ny volana Septambra amin'ny taona 2022 ity izy ity zany dia misokatra natao ho an'ireo rehetra ho an'ireo tanora rehetra ny olona rehetra zay efa manana lisansa raha ohatra zany ianao ka efa manana diplôma lisansa dia misokatra ho anao ity andran'asa ity ary amporosihana mihitsy anao fangatahana zany isika amin'ilay andran'asa ka ny fepetra voalohany dia hoe manana lisansa ianao ary manaraka fiofanana na manaraka ihany koa mianatra aka ny maîtrise na manana maîtrise dia aka ny doctorat na koa manana ny lisansa ianao dia maka maîtrise na manana programme zany hiverina hianatra amin'ny fotoana feno dia marihana fa tsy misy fiam-potoana na fetoana zany tsy maintsy arahana na hoe tratra ferana farany ambony na koa fetoana farany ambany ho an'ireo izay maniry handray anjara amin'ity fifaninanana fangatahana andran'asa amin'ny Banky Iraisam-pirenena ity ny olona izay maniry anao ny fangatahana ihany koa zany akoatra n'ilay hoe manana lisansa sy ilay hoe mianatra na misoratranarana amin'ny maîtrise na doctorat na hoe hiverina hianatra fotoana feno akoatran'izay sy ilay hoe tsy misy fetoana zany dia ilaina ihany koa zany ny fahaizanao teny angalisy mahay miteny angalisy tsara ianao zany ary ny fahaizana teny farantsay na fiteny espaniola na ny fiteny rosiana na fiteny arabika na portugais na koa ny fiteny sinoa tahaka ny mandarin zany dia tena amporosihana ary anisany mahatsara zany ny fisoratanao anarana ny filatsahanao amin'ity fifaninanana hiasa anao andran'asa amin'ny Banky Iraisam-pirenena ity fanampon'izay moa raha ohatra ka mahay manana fahaizana manokana momba ny solosaina ianao na koa momba ny kajy mirindra dia vao maika tsara raha manana fahaizana manokana ihany koa momba ny statistika dia tena tsara dia tsara raha maniry handray anjara amin'ity fifaninanana hiditra ho anao andran'asa na anao stage amin'ny Banky Iraisam-pirenena ity ny Banky Iraisam-pirenena moa dia mampirisika karazany olona maro samihafa manana fanandramana sy traikefa maro samihafa ary koa manana fahalalana samihafa avy amin'ny sehatra samihafa ary koa mijery ny fahasamihafana eo amin'ny lahy sy ny vavy zany rehetra zany dia jeren'itrareo amin'ny fandraisana an'ireo olona zany izay maniry hifaninana hangataka hiditra anao an'ity andran'asa ao amin'ny Banky Iraisam-pirenena ity eto dia singianina manokana ary amporosihana isika andriam-bavidanitra antsika roanabavy aby ireo antsika ranabavy aby ampela aby viavy aby vehivavy rehetrarehetra amporosihana mihitsy handray anjara amin'ity fifaninanana andran'asa fisoratana anarana andran'asa amin'ny Banky Iraisam-pirenena ity amporosihan'izy ireo zany ny fandraisanareo anjara inona zany zatra tsara ho fantatsika momba n'ity andran'asa ity zany
dia ny sehatra rehetra zany mitady pilatsaka zany zareo mitady olona hanao fangatahana amin'ny sehatra asa rehetrarehetra. Misy zany ireo sehatra asa any amin'ny vavahady na ireo zay mpiantsehatra voalohany hita voalohany tahaka ny mpitantsoratra ohatra na koa olona zay manana fahalalana momba ny fitantanana, momba ny arabola, momba ny fampandrosoana ny maha olona, ny haihary ekonomia, ny haihary, eo koa ny lafiny sehatra ny fahasalamam-bahoaka, fampianarana, fanabeazana, sakafo, momba ny tontolon'ny mponina rehetrarehetra. Tahaka an'izany koa ny lafiny siansa sosialy, tsika zay mahay momba ny sosiolojia, momba ny hay fomba, tafiditra anatin'izay ihany koa ny lafiny fambolena, tontolo iainana, sehatra rehetra momba ny enjeniera, ny fanamboarana, fanatsarana ny tanàna andrenivohitra sy tanàna ambanivohitra, ny fikolokoloana sy ny fitantanana ireo loharano ara-voajanahary, ny sehatra tsy miankina, fampivelarana ny sehatra tsy miankina, ny fitantanana orinasa, famoronana asa, ny asa sosialy sy sehatra maro samihafa tahaka ireo ao anivon'ny fitantanana na fandrindrana ny orinasa tahaka an'izany zany ny kajy, ny lafiny kajy, ny fanamarinana kaonty, fifandraisana, fitantanana ny mpiasa, fandrindrana ihany koa ny teknôlôjia avolenta, fitantanam-bola sy ny sisa sy ny sisa. Sehatra maro tena malalaka marobe zany ny sehatra zay misokatra amin'ity asa andran'asa ao amin'ny Banky Iraisam-pirenena ity. Ary amporisihana antsika tanora raha manana lisansa zany ianao dia amporisihana mihitsy ianao fangatahana, zava-dehibe zany. Rehefa voafidy amin'ny zavatra ohatr'izao dia manana fanandramana hafa, misokatra zany ny varavarana, misy varavarana lehibe misokatra ho amin'ny hoavy fahazahoana traikefa vaovao, traikefa firenena hafa sy ny sisa sy ny sisa. Ny mahazava-dehibe an'ity andran'asa ity dia mahazo karama zany ianao, ny mpiasa rehetra, ireo tanora rehetra, ny olona rehetra zay voaray dia mahazo karama ianao. Ary raha ohatra ka ilaina zany ny amin'ny asa zay ataonao ny mamitahiraka dia efa misy vola natokana zareo amin'ny fivezivezena sy amin'ny fampitana iraka zany, famitana ny iraka amin'ny fanaovana an'ilay andran'asa ao amin'ny Banky Iraisam-pirenena ity zany. Mahatratra any amin'ny 12 tapitrisa ariary zany ny vola atokan'izy ireo amin'izany. Fanampin'izay koa dia ao anatin'io ilay fiantohana io zany ny vola lany hivezivezenao amin'ny toerana zay misy ianao sy ny toerana andehananao miasa. Zao nefany amin'ity ilay andran'asa ity zany dia ianao ihany nefa no miantoka ny fandaniana momba ny toerana zay hipetrahanao, fa nisy rehefa fandaniana rehetra eo amin'ny sehatry ny asa dia tahaka ny vezivezena, ny fivoriana dia zareo no miantoka azy. Ny toerana zay hipetrahan'ireo tanora, ireo olona zay voafantona dia any Washington DC, District of Columbia, aty États-Unis zany ianao no mipetraka rehefa voaray amin'ilay asa. Aza adino fa volana Mai hatramin'ny volana Septambra taona 2024 no anaovana zany andran'asa izany. Misokatra zany ao an'ny rehetra izy ity, ary farafahakeliny ny fiam-potoana ho lanianao anaovana an'izay andran'asa zay, farafahakeliny dia 2 volana. Dia tahak'izao indray zany ilay daty ny tsara ho fantatra momba azy ity dia misy zany ilay andran'asa misokatra ny volana manomboka amin'ny volana Mai hatramin'ny volana Septambra. Ka ny daty farany fametrahana fangatahana amin'io zany, ny daty farany fametrahana fangatahana amin'io io ilay anao andray anjara amin'ny volana Mai hatramin'ny volana Septambra io dia ny 1 ny volana Janoary. Isan-taona misy izy ity, isan-taona izy ity misy. Ka ny daty farany zany dia amin'ny 1 ny volana Janoary io. Raha ohatra indray zany ny mahaliana anao dia ilay andran'asa volana Novambra hatramin'ny volana Marsa indray dia ny 1 ny volana Oktobra indray ny daty farany fametrahana fangatahana. Raha ohatra zany mahaliana anao indray satria misy isan-taona ilay izy, zay no mahatonga miteny azy na dia hoe volana Janoary zao azy tsika zany manao an'ity fandaharana ity zany na dia hoe volana Janoary zany azafady ny daty farany dia tsara manamarika fa misy isan-taona. Dia mizara roa, ray zany ilay andran'asa atao mandritra ny lohataona volana Mai hatramin'ny volana Septambra, dia ny andran'asa atao mandritra ny fotoanan'ny ririnina, fotoanan'ny ririnina ety États-Unis volana Novambra hatramin'ny volana Marsa.
ny fangatahana rehetra zany raha maniry andrainjara zany ianao ny fangatahana sy ny atotantaratasy rehetra ilaina momba zany fangatahana zany dia arotsaka ao mivantana amin'ny aterineto amin'ny adresy amin'ny aterineto ao zany ianao mampiditra ny zavatra rehetrarehetra tsy mandray fangatahana amin'ny alalan'ny imailaka ry zareo fa dia ianao zany mandeha fahazo mivantana ao amin'ilay tranokala dia zao ho antsika zay mijery mivantana nyity fandarana ity dia indro ary fa asioko antsika ny tranokala manazava ny zany Andran'asa izany hitantsika eto ao ianareo zany mandray ny adresy io araka ny hitantsika io zany le izy dia hoe internship zay moa ny fiantso azy amin'ny teny farany anglisy amin'ny teny anglisy ity zany fa tsy farantsay fa amin'ny teny anglisy dia zay internship zay ny filazany azy hoe the bank internship program BIP dia io zany toromarika miditra ato amin'ity tranokala ty ianareo dia eto ambony amin'ny sisiny ankavanana eto misy an'le hoe apply dia tsindrinareo le hoe apply dia ao zany no ampidiranareo an'izay fangatahana izay za moa dia mampirisika mandrakariva ny tanora handray anjara na hitanao aza hoe mety misy tsy fahafenonana misy klema ny fangatahanao misy tsy tomombana dia zao ny hoe le lazaiko hoe misy tsy tomomba zany mety tsy mahafeno feperehetra ilaina zany hoe araka ny fiheveranao azy dia manaova foana satria marina fa betsaka ny mpifaninana fa manaova foana satria raha hitanao fa maro amin'le fepetra ny feno dia aleo manao tsy fantatrao satria tsy fantatrao nie tsy fantatrao mihitsy ohatran'ny hoana daholo izy daholo mpifaninana mety misy amin'ireo anie misy amin'ireo mpifaninan'ireo mety ho maivana ny fangatahana raha mitaha aminy ianao fa nampan'izay koa ireo zay mangataka no afaka alala na voaray na tsy voaray fa ny olona zay manofy dia mieritreritra raha mbananao mantsiahana hoe tahak'izay raha ohatra an'izao fa mila mangataka antsika dia zay ny ahafantarana hoe voaray na tsy voaray rehefa voaray kosa ianao dia zareo manome ny taratasy rehetra ilaina anaovanao ny fangatahana visa zany andeha aty Etats-Unis hanao an'ilay Andran'asa ohatra ny ahoana zany inavy ny zavatra ilaina zany araka ny hitantsika eto amin'ity mivantana eto amin'ity tranokala ity dia mila zany ny CV atsika zany CV curriculum vitae mila an'io zany ampidirina ao anatin'ilay fangatahana faharoa dia pejy anankiray na roa anazavanao ny antony nanaovanao ny fangatahana maninona ianao no mangataka hanao Andran'asa ao amin'ny Banky Iraisam-pirenena maninona ny inona no antony inona ny tanjonao inona ny fandraisan'izay ilay Andran'asa zay amin'ny zavatra tianao atao eo amin'ny na amin'ny hoavinao manaraka izay ihany koa dia mila mandefa ianao ny profo milaza zany fa ianao dia mpianatra mianatra manao maîtrise ianao na manao doctorat marihana tsara fa olona efa nanana lisansa na manana lisansa diplôma lisansa no mahazo manao ny fangatahana amin'ity Andran'asa ao amin'ny Banky Iraisam-pirenena ity dia misy lisitra zavatra maro moa omeny eo mila fenona tahaka ny hoe tsy lisitra ny lisitra tsy hoe zavatra maro moa zany fa hoe misy torohevitra omeny mba hahatonga anao zany hoety tsara ny fangatahana ka amin'ity ndray mitoraka ity ty fangatahana ity dia zao miditra amin'ilay tranokala ianao araka ny lazaiko teo miditra amin'ilay apply miditra amin'ity tranokala ny banky Iraisam-pirenena ity dia tsindrinao ny apply dia mamorona account vaovao ianao accountinao dia atao vonona daholo ny taratasy rehetrarehetra zay vao miditra amin'ilay account satria ny antony dia alefanao indray mandeha daholo ny zavatra rehetrarehetra fa tsy mety zany hoe ty mbola tsy vita dia aveo tohizana fa rehefa vita zany dia akarina hatramin'ny farany fa tsia mila atao vita avokoa izy rehetrarehetra dia atao vonona zany ilay CV curriculum vitae atao vonona lay statement of interest ilay filazana ny ny antony ny angatahanao mba hanao stage hianatra asa ao amin'ny Banky Iraisam-pirenena ary ny farany zany dia ny taratasy fanamarinana mampianatra anao manao maîtrise na doctorat atao vonona zany ireo dia akarinao ao anatin'ilay adresy izay omeny rehefa voafantatra amin'izay ianao zany amin'ireo maro zay mangataka dia mifandray aminao izy dia omeny anao indray zany atony anao ny dingana manaraka mila arahana ka izao rehefa tsy zareo zany tsy mampandre zareo raha ohatra zany ianao tsy voaray dia tsy mampandre zareo fa dia akory atao zany fa dia rehefa tsy nahazo fampandrenesana ianao zany dia tsy voaray satria zareo zany tsy manam-potoana andeha andratana amin'ny olona rehetrarehetra zay manao fangatahana
eo amin'ny adiny ray sasany eo raha ny filazana zany ny faharetan'ny fanaovana ny fangatahana dia mila manokana fotoana vetrahany zany isika raha tianao an'ilay fangatahana manokana adiny ray sasany mba hilamina tsara satria atao indray mandeha ny fangatahana dia akarina ao avokoa zany ny zavatra rehetra ilaina amin'ity andran'asa amin'ny banky iraisam-pirenena ity. Hitantsika eto zany zao ilay tranokala ho antsika izay mijery mivantana amin'ny Facebook, io zany izy io ny toromarika rehetrarehetra hitanareo ato ny fanazavana rehetrarehetra dia mampirisika anareo zany handray anjara toy ny mahazatra ary eto amin'ny sisiny eto anie mbola misy karazana tolotra asa be deaibe koa amin'ny sisiny ankavia ho anareo izay mijery mivantana. Ny fandarantsika moa dia azo jerena indray mandeha na indroa na intelo ao amin'ny Facebook groupe Zarahay Mahasoa, Facebook groupe Zarahay Mahasoa no toerana ahitantsika azy dia jereo fotsiny larana 720. Zay indray zany ny fandaharantsika androany no resantsika tolotra antso andran'asa any amin'ny banky iraisam-pirenena zay anasana an'ireo tanora ny olona rehetra zay manana lisansa ary mbola mianatra manao maîtrise na manana fikasana haka doktora. Ny faniriko dia ny ahatonga antsika tsirairay avy hanao fangatahana isika rehetra zay manana sy izay mahafeno an'izany fepetra zany satria tombontsoa ary manokatra varavarana maro samihafa amin'ny ho avy ny fananana fanandramana amin'itony sehatra iraisam-pirenena itony. Iny indray ary no amarana antsika ny fandaharana miainga amin'izay fandaminana na faniriana sy fikasana izay. Misy tenin'Andriamanitra amin'ny Deutéronomie 2:7-9. Deutéronomie 2:7-9 manao hoe: ary Jehovah no mandeha eo alohanao, ary izy no hiaraka aminao, tsy handao anao na hahafoy anao izy, koa aza matahotra na mivadi-po hianao. Jehovah mandeha alohanao, izy zegny miaraka aminao, tsy misaraka aminao, tsy ambelany zegny ianao na tsy ambelany ianao na ilaosany. Ka zao aza matahatahatra edy aza mborimbory, kambory, ka matahotahotry, ka matahotahotry, na ndraiky mivadi-po. Tsy karan'izay. Misy Jehovah mitarika, misy Jehovah mandeha alohan'ny tegnany akeo izy, io aloha io izy, mahafinaritra kon'izany. Io alohanao, tsy hitanao izy, io alohanao izy, io Jehovah mitarika anao, izy ozy mandeha alohanao. Dia miaraka aminao izy aminazy io sady aloha zegny izy miaraka amin'ny tegnany. Karakory ma raha karahan'jaigny? Voaro aby jiaby, alohan'ny tegnany io sady miaraka amin'ny tegnany. Tsisy raha mampiasa aloha, tsy zavatra mampieritreritra mihitsy fa sady alohanao izy no miaraka aminao. Dia fanampy zay tsy lozany ianao, tsy lozany, tsy laosany, tsy mandao, fa eo izy dia mipetaka aminao izy, anao koa mipetaka aminazy dia manaraka anazy dia miaraka aminazy ary izy tsy manary no sady tsy mahafoy. Misy anirany Laurent Rakoto mamonjy ilay Andriamanitra tsy mandao. Tsy mandao anao izy. Ka zao aza matahotra, aza mivadi-po na inona zavatra misy. Zao fangatahana andran'asa izy ity. Hiasa any amin'ny banky iraisam-pirenena. Aza matahotra, ataovy ny fangatahana. Fa zao mety misy amintsika koa tsy ao anatin'izay sehatra zay fa zavatra hafa no ataontsika eo amin'ny fiainana. Aza matahotra fa miaraka aminao Jehovah. Inona moa zany no ataontsika re? Mangataka aminy, fitariana aminy, miresaka aminy, miankina aminy, mivavaka aminy, matoky azy dia izy no avela mitarika dia miaraka amintsika. Sarotra be dia be ny zavatra manahira. Indrindra amin'ny fotoan-tsarotra sy amin'ny fotoana isian'ny fahoriana. Enjana be. Tsy takatry ny saina fa zao apetraka amin'ny Tompo, avela izy mitarika fa eo anilantsika izy ary izy ihany koa mandrindra ny zavatra rehetra dia aza mivadi-po. Tsy avela ny vadi-po ianao izy dia aza matahotra ary aza mivadi-po fa tsy mandao na mahafoy ianao Jehovah. Zay zany ny fandarantsika androany Zarahay Mahasoa larana 770. Azo tsika jerena zafady, azo tsika jerena indray mandeha na indroa na intelo ao amin'ny Facebook groupe Zarahay Mahasoa, jereo fotsiny laharam-pandarana 770. Dr Janoary Karavilao misy no nanoatra ny fandaharana. Mankasitraka sy mankatelona antsika rehetra. Samy tahin'Andriamanitra, samia ho ela velona ary samia mitandrina fa tsy moramora ity firongatry ny aretina ity edy dia laisa mitandrina mananko-po amin'Andriamanitra
samy ora velona antsika rehetrarehetra samy tena andriamanitra. Saotra to.